Miaina tsy rariny ve ianao? Raha mbola tsy abonné amin'ny Pejy ianao dia Manasa anao isabonina amin'ny Pejy satria isan-kerinandro izay dia mizara vidéo tahaka izao vidéo izay mahasoa anao. Faly miarabantsika rehetra ary misaotra anao manaraka hatrany ny Pejy mitsanganaka miazava. Tsy hoe marina ny ianao dia tsy maintsy hiteny ianao na tsy maintsy hamaly ianao. Mialohana nomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia niaritra herisetra, niaritra fanevatevahany Jesosy nefa dia tsy namaly. Nijanona nanginy Jesosy ary tsy namaly mihitsy na dia nanana ny marina sy ny rariny aza. Napahoriana izy nefa tsy nilobavy dia tahaka ny zanak'ondry nety novonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny tsy nilobavy izy eo anatrehan'ny fahasarotana sy ny ady atrehanao dia matetika te hamaly be tsika. Fa ny famaliana tsara indrindra dia ny fahanginana. Hoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Isaia: amin'ny fahanginana sy amin'ny fahatokisana no isiany ny herinao. Tadidio fa tsy mitovy ny famarinan'Andriamanitra sy ny famarinan'olombelona. Rehefa misafidy hangina ianao dia Andriamanitra hiteny eo amin'ny toeranao. Ny fananana finoana dia misy fotoana ianao mangina, dia amin'ny fotoana ianao mangina dia lasa vohy ny fahanginanao iny ary fanehoana ny fahatokianao an'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Exodosy 4:4 hoe: Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina. Misy tsanganin-javatra rehefa miteny ianao dia vao maika mihasarotra, vao maika manaratsy ny raharaha. Fa ny fahendrena dia mangina. Ny fahanginana dia fitenenana zavatra amin'ny fotoana tokony hitenenana azy ary miteny olona izay tokony hitenenana azy. Ao amin'ny Baiboly Josefa rehefa nitantara ny nofony izay avy amin'Andriamanitra no tantarainy tamin'ny rahalahiny ilay izy, dia avy eo lasa nankalainy rahalahiny izy. Noho izany tsy voatery lazainao amin'ny olona rehetra ny zavatra rehetra ataonao, tsy voatery lazainao amin'ny olona ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra: mbola manana zavatra ho lazaina aminareo nefa ny tsy zakanareo ankehitriny. Fantatry Jesosy tsara ireo mpianany ireo hoe mbola tsy fotoana ahenoany zareo an'izany zavatra izany. Amin'ny fotoana ianao izany mangina dia Andriamanitra hiady ho anao. Mivavaka ho anao izahay azo ny fahendren'Andriamanitra ny ianao. Ahafantaranao hoe amin'ny fotoana ity mangina. Misy fotoana tena hoe tsy mampangina mihitsy fa mampitabataba be. Fa tsy hoe rehefa mitabataba akory tsika dia marina, fa rehefa mangina isika dia Andriamanitra ny ady antsika. Hitanao any Andriamanitra manome fotoana antsika amin'ny herinandro andray. Veloma tompoko.